Zay ry Andry Rajoelina raha ohatra ka hoe ianao ny vendrana dia aza vendranana ny olona. Amin'ny mahafilohan'ny firenena Malagasy dia miteny anareo hoe ho ataoko ny ezaka rehetra, ho ataoko ny fomba rehetra mba hampamiratra sy hampisongadina an'ity Madagascar ity. Mandrapatapotra ny mandahako, vita ny mandahako, mety betsaka ny ofaly ary mety betsaka ny tomany any tokantrano any ankehitriny, fa midedavonareo ilay solo anahy fa za tsy latsaka itsony amin'ny taona amin'ny fifidianana manaraka. Zay ry Andry Rajoelina raha ohatra ka hoe ianao ny vendrana dia aza vendranana ny olona. Mety hoe zatra miresaka amin'ny olona vendrana manodidina anao ianao dia mety ohatranao vendrana manodidina ny lahy dia mety ohatra hoe ny olona rehetra mitovy amin'ny lahy daholo. Le lahy koa ohatra mbola mihaja be. Nanokana fotoana izy zany hoe ampivory ny tanora, hoe ny antso ny mpanohatra zany dia hoe tonga tao ihany zany ny mpanohatra dia namena fiterenana ho no mpanohatra hatramin'ny oviana. Hatramin'ny oviana ny mpanohatra nahazo fiterenana tao iavoloha zay raha aza ampiresahana. Dia ozy ilay mpanohatra aloha avy any Amoron'Manio izy dia tonga natrika ny fotoana fotsiny sary izy dia nandoa hotely izy dia hiverina any Amoron'Manio. Mpanohatra izy any dia hiantoka hotely anao 4 kilometra juste iona aminao, mpanohatra izy. Dia hoe ny zavatra terenao tsy maintsy mody manisy clash kely ny président ianao hoe tsy fotoana hampapelezan-kevitra intsony izao. Dia avy eo inona ny toyany? Mbola manana 3 taona ianao hiasana. Iza ny tena anareo an'izany hoe manana 3 taona nareo hiasana. Ary iza koa nanome choix anareo mbola afaka milatsaka nareo sa tsy milatsaka amin'ny mandat manaraka. Tsy azoko hoe tsy latsaka intsony amin'ny mandat manaraka. Iza ny nanome choix tena? Iza ny nanome safidy? Nisy bouton tsindriana ve hoe tapeo raha hilatsaka dia eto ny tapena raha tsy hilatsaka. Sisy nanome safidy fa hoe miala. Zay ihany ny fangatahan'ny olona zao fa tsisy zavatra hafa mihitsy ankoatran'izay. Ohatra nareo hoe vendrana zoanareo fototra izany. Fa ajanony aminareo any ilay avendrana anareo fa aza eritreretana hoe rehefa vendrana izay dia ny olona manaraka ny vahoaka malagasy koa vendrana mitovy aminay daholo. Efa démasqué daholo ny plan sy stratégie anareo rehetrarehetra. Efa tsisy tsony. Efa vola hafahafa sisany. Zay sisany anananareo fa raha hoe stratégie nareo tsy misy tsony. Ny fandehany ve toy ny mahazatra sa miova ny fandeha, miova ny famindra, miova ny rafitra ve fa raha ny tenenin'ny vava aloha dia hoe miova anova famindra sika, anova rafitra sika. Voatendry maro ny minisitra zay rehefa nojerena nefa reny rehetrarehetra reny toa hafahafa ihany, sahala amin'ny sahafa fa dia ny lamosiny iray no mibotsina atao ohatran'ny hafahafa toy ny kofafa toa lazaina mahiny efa be ranjo. Zany ny fahitana n'ilay fanendrena minisitra kilan'izay ny fitakian'ny mpianatra sy reto mpitaky isika malagasy mihitsy. Aleo ngamba tsy ataoko intsony hoe reto mpianatra fa isika malagasy no mitaky an'izay atao hoe fahaizana fahalalana maneho hevitra. Eo ihany koa ilay natao hoe fahalalana ihany koa hisitraka ny zo fototra. Hafa fotsiny ilay hoe zo fa ilay tena hoe zo fototra. Fa raha fahitatsika natao hoe zo izany dia zavatra tena hoe tsy miankina amin'ny erina ny finiavan'ny tenanao, fa raha mbola mipotsaka ny masonao latsaka teto amin'ity tany ity ianao dia manana an'izay zo izay. Tahaka ny zaza ho tokantrano ihany izy io hoe rehefa nateraka ny zaza, tsy ny zaza mihitsy ny mamaritra araka ny hoe endry ty zaza ity ka ampianarina, endry ty zaza ity ka mila tsaboina, ty zaza ity somary mankatoray aman-dreny ka mila omena fitafiana. Fa natoinona ditra ny zanakao, natoinona toetra ny zanakao, natoinona raha ny tatsain'ny zanakao na abaton'ny sain'ny zanakao, dia tsy maintsy manome an'izay ianao fitafiana ho an'ny zanakao, mitsabo ianao raha marary, mampianatra ianao mba hiala amin'ny abadona ny zanakao. Izay ilay zo takin'ny sika vahoaka malagasy amin'ny fitondrana. Satria tsy tanteraka izay zo izay tsy tonga taty amintsika ilay zo noho ny afitsoko ny fanjakana. Dia mitaky an'io zo io isika rano fisotro madio, herinaratra. Fa raha nitaky an'ireo zo ireo anefa isika inona no zavatra nitranga? Inona ny zavatra nitranga? Daroka bomba. Nafonao hatramin'ny menaky ny ainao, nampitondra kilemanao. Zany ene zo anao ny takinao amin'io fa tsy zon'ny hafa. Ny an'ny tena zany ny lasa nanatsiny eto. Ianao no mitaky ho an'ny tenanao fa ny fitondram-panjakana
ny fikitra an'izany dia ny antony manozongozona ny sezany angambany mety hanozongozona ny sezany ary io hitantsika le izy satria tonga nakany ny tolona hoe miala mihitsy ianao andre matofilo fa tsy nyrafitra ny olana eto fa ianao mihitsy no miteraka olana eto Madagasikara. Za zao milaza aminareo nyresaka moa tsika omaly somary mivalapatra tao anatin'ny tontolon'ny fampianarana. Ny mpianatra ny dia mitaky an'izay hoe io le zo fototra mahaolona fa le hoe fametrahana ny lentany fampianarana ihany koa takin'ny mpianatra zany. Fa impirimpiry moa eto amin'ity Madagasikara indrindra tao anatin'ity fitondran'ity filoham-pireneny no nampiantso fivoriana. Za tsy teny an'ilay ohabolana mahazatra antsika hoe fivoriana ambo dia inona mibetsaka e. Salut mibetsaka, merci président mibetsaka aloha ataoko an'izay le izy fa hafa nareo manontoyana. Hainareo tsara le izy. Firy ny karazana fionana sy ny atao hoe fivoriana. Angonina le olona ohatra zao hoe dia ivory mivory miaraka amin'ny lasa misy syndikaly hatramin'ny mpanasa lamba moa. Mivory hatramin'ny syndikaly mpamon'omby. Lasa misy an'izany rehetrarehetra lasa misy vondrona dia atsona daholo reny rehetrarehetra reny. Ary io zany raha ny tokony ho izy ene tokony miala ao anatin'izay resaka vondrona izay mihitsy ny mpitondra rehefa tonga eo. Io azo atao an'izany hoe fikambanan'ny mpanasa lamba. Azo atao mihitsy ny mpanasa lamba manana communauté ny mpanasa lamba hoe isika samy mpanasa lamba eto amin'ity toerana-ty ohatra dia avy eo rehefa misy mpiara-manasa lamba amintsika azo pahoriana na ohatra izany na misy fifaliana dia misy ny latsakemboka hifandoavana anazy iny. Fa ny mpitondra fanjakana tsy tokony hanana an'izay toe-tsainy izay mihitsy hoe manantona vondrona satria nahoana raha itoe-tsain'ity fitondrahan'ity dia lasa nataony hopomba azy avokoa ireo vondrona ireo. Dia zao misy le hoe mangataka ny fionana amin'izao sy zao hoe nisolotena ny mpianatra e. Jerenao anefa ary mpianatra manambara fa hoe izay tsy manana fikasana eo amin'ny fitondrana. Ohatra ihany koa le influenceur izay ny teny an'le hoe izay tsy mitaky ny eo amin'ny fitondrana velively fa nikanja ny demokrasia ery Ambojatovo na ny ery amin'ny kianjan'ny 13 mai. Io ny takinay, io ny kianjan'ny demokrasia fa tsy any avoloha. Dia nefa ny filoham-pirenena ary mahita fa hoe misy olona solotena ny influenceur miona sy mifampiresaka aminy. Zany hoe lasa atao tery vaimanta fotsiny le izy le hoe za mila miona dia io zany fa misy olona karazan'olona miona amiko dia alefa publiena eran'izao tontolo zao anatin'ny televiziona. Io nge televizion mpanjakana tsy anao io andre matofilo e. Ohatra ny hoe Madagasikara tsy anao anie io e. So ianao mihevitra fa anao io. Fa mbola tsy teraka ianao dia fa teo io. Dikan'izany tsy anao io fa ny vahoaka malagasy io. Dia avoaka an'le izy. Ary ty zavatra anankiray tena sady na sorena le izy. Ilay mpanao gazety tarofany eny an-kianja. Avy eo ampiatsona. Dia atsona n'inona? Dia hoe ivory. Dia inona misy zavatra tapaka ao dia inona le zavatra tapaka ao. Andaminana ny saina sy anao lavazina servô fanadiovana dony vahoaka malagasy fotsiny fitondrana zany miantso an'ireo karazana olo ireo ivory fa natao ihany eny natao e. Gandro any nareo vao nahita an'izany moa fa efatra amin'izay nge zany ny fomba fiasan'ity filoha ity sy ny fomba fiatiny. Mody hoe ravana ny gouvernemanta fa dinianao avy eo le olona eo anivon'ny gouvernemanta vaovao voatendry ny prime ministre sy ireo ministre dia raha tsy talen'ny kabinetra ny teo aloha dia ny ministra teo aloha ihany koa dia ireo ihany ny avadibadika eo nitotany avadibadika tsy misy e maly tsy miova to vola kakafitra hoe ny fitenenantsika malagasy azy zay manao ana nantenaina salama tsara fa dia elany nantenaina fanovana teto anatin'ity fitondranyity fa fa raha izao mihitsy aloha no antenaina raha ny fitondrany zao filoha zao no antenaina dia mibozaka manahatra isaina fa tsy misy fampanantenana tanteraka. Mandeha foana ny karazana fampanantenana. Eto zao na ny fivoahan'ireo vola nomena ny tafika any eny farany herinandro iny tokony isy fanadiadiana mahakasika an'ireny vola taizy ireny volan'izy ireny
fa ny fitondram-panjakana zany dia mametraka ny amin'ny hoe anazy daholo izay rehetra eto Madagasikara sy Madagasikara iray manontolo. Anao daholo ve ny famokarana ny lavanilina eto Madagasikara no dia ataonao amin'ny totongana sahala amin'io? Anao daholo ve ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara ka ataonao pitehanao amin'izay tianao anaovana azy tahaka an'io ny fampianarana? Ny resaka fahasalamana voavidinao vola ve na voavidinao amin'ny kilao ve ny aim-bahoaka malagasy no dia vitavitainao mora fotsiny? Teto antsika dia efa niteny ny resaka hoe trangan-drarahambo malaza. Velona le olona mbola mananaina tsara, tsy nirarahinao. Maty le olona nomenao tapimaso aminao ohatrino, opane zany e. Dia milaza fa miasa amin'ny fanjakana ao anatin'izany. Samy teny ny fanjakana fa hoe manana maizy azy tokoa ao anatin'ireny sehatra rehetrarehetra ireny. Mampalahelo mieritreritra an'izany. Mbola iova ve ty fitondrany ity? Fa rehefa miresaka an'izany ianao amin'ny olom-pirenena tsirairay avy, manantena fiovana ao Madagasikara ve? Manantena fiovana ao Madagasikara ny olom-pirenena raha ity fitondra ity aloha no miala eo amin'ny toeran'io. Raha ity mpitondra ity no miala eo amin'ny toeran'io dia azo antenaina fa isy fandrosoana ho an'ny Madagasikara. Treto zany dia resaka ao anatin'ny tafika. Dia za zany eto mahalasa ny saina dia ny hoe efa lasa tanteraka eo ampelantanan'ny tafika ve zany ny fitantanana n'ity fitondran'ity, ty firenen'ity. Efa eo ampelantanany ve? Fa izy ane raha nangataka sika vahoaka malagasy ilay zo fototra, ilay rano fisotro madio, herinaratra, ilay fanatsarana ny fampianarana, ilay fanatsarana ny tontolon'ny fahasalamana, fa inona ny zavatra nataon'ny mpitondra? Resaka tafika. Io zany za tsy mametraka olana eto. Ny amin'ilay hoe tsy tokony ho tendrena minisitra reo, tsy tokony ho voatendry reo olo reo, tsy hany ny olana. Raha ny lamy Madagasikara nandeha amin'ny 12 alina ianao mitondra vola amigony, mirantiranty, tsy misy manendaka, tsy misy manambana, dia manaiky ary mitehaka an'izao fitondran'izay ianao, merci président. Fa androany ankehitriny, raha mbola mivoaka ny trano ianao ka mbola matahotra sy mahiaka, tsy manabanaka ny varavaratranonao, na andeha hitsena kely fotsiny, na andeha hivalan-drano eo ambanin'ny tranonao fotsiny ary ianao, dia miteny aminao fa mbola tsy milamy Madagasikara. Ny an'ny mpitondra fanjakana ny mety milamina satria ny tafika miaro anazy sy ny sezany, miaro ny fananany. Tadio fa ny azo tokana tsy mba hala nefa. Ny azo tokana tsy mba hala. Ary olo tokana tsy mba vahoaka. Ka raha mitentsika zany hoe miaro ny vahoaka sy ny fananany, diso fanantenana tanteraka ianareo raha hiaro ny mpitondra sy ny fananany manoloana ny hoe miaro ny vahoaka sy ny fananany. Iza le vahoaka? Zay be ny basy. Dia ireo olona rehetra izay darofanareo mibomba mandatsa-dranomasy ireo, tsy atsimo, tsy avaratra, tsy andrefa, na tsy atsinany, na tsy ampivoatany. Reo le izy reo. Reo le vahoaka malagasy reo. Ka raha milama zany, ankehitriny zany ianao raha mbola mihaino fandarina amin'izao fotoana izao ka mbola mieritreritra hoe ndeha jereo aloha le tranao, efa midy tsara ve ny tranao, midy ve ny varavarakelinao ao, manahoana idio tsara io paosinao misy vola io fa sao dia latsaka le vola io. Matoa mbola mipetraka zany ahiah rehetrarehetra zany tsy milamy mety Madagasikara. Ary matoa ianao mbola manafatra ny zanakao na ny vady aman-janakao, aza mba mandalo arivariva ny faritra Kazomangy iny, mba mihetsoa rehefa mirava dia mba tsy hanainy, tsy milamy Madagasikara mifandripahalemana tompoko. Matoa ianao mbola miahihany amin'ny resaka hoe alatromba eto Madagasikara, tsy milamy Madagasikara. Tsy misy fandripahalemana vanina eto. Kanefa dia motivena takininona ny tafika. Dia raha nanendry an'ireo zany, ireny moa ny resantsika foana ny amin'ny hoe tsy miditra ao anatin'ny gouvernemanta, indrindra ny ety amin'ny aty amin'ny firaisankina, izay anisany
manohatra tanteraka ny herisetra. De ireo zany midika hoe raha mahita an'ireo ao zany ianao de mieritreritra ve zany asa mety mankasitraka ve zany amin'ilay herisetra atao. Ny mpitondra zay niteny hoe za de maniraka ny mpitandron'ny filaminana hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Poa tsisy eo fa raha ny zavatra hita aloha mankasitraka zany izy. Eo masinao vahoaka izy no miteny fa hoe miaro anao sy tianao, fa ny fomba fiasany ato tsy miova. De hitatsika io mbola nitafika ny voky aloha hatreto. Ary ny dikan'izay de ny hoe ankasitrahany tanteraka ilay tolom-bahoaka. Ny sezany no atao arovan'ireo fa izy tsy miraharaha tsy lara-pamiana aminy eny zay resaka hoe fanananao ny ombonao zany tsy fananany tsy misy rarahina zany. Ary mitenareo nareo mpandraraha tsy miraharaha mpandraraha zany eny zao fitondrany zao oviana moa zao no nalala ny antso mpandraraha. Fa raha tsy do ny matsifay, raha tsy do tsy da. Ary raha tsy nisy ny trangan-javatra tahaka izao nga nampiantso ny mpandraraha malagasy reo, nga nampiantso kory reo na de hoe ireo solotena ny voaroba reo moa solotena ny voaroba ny modana tsona atao anatin'ilay izy. Fa taiza tamin'ny fotoana mbola tsy nisy ny fandrobana nga reo nampiantso ve zao fitondrany zao nitady vahaolana manahoana ny resaka etra. Io anie ilay rafitra ho ahy efa nisy teo foana hatramin'izay raha ny fitantanany eto Madagasikara. Milaza miara-mahitsika fa nisy foana teo ny rafitra ary ny rafitra efa mipetraka, fa ny fampiarana n'io rafitra io tsy nisy ary ninina tsy ampiasaina mihitsy vare le rafitra. Ninina tsy ampiasaina io rafitra io. De avy eo mpitondra fanjakana avy eo no miteny amoraina ny resaka ny procédure-ny ery anivon'ny douane. De ohatrany hoe milay be zany le président, miasa zany le président kanefa rafitra efa nisy teo io. Tahaka n'ilay hoe midina eny fotony eny anivon'ny fokotany, mijery ny eny anivon'ny fokotany mihitsy zo fitondrany zao. Jerenao kiinona ny ilavana ny filopokotany zany anefa nisy. Fa ny mahagaga sy ny mahalasa ny saina ao anatin'le izy de ny hoe rehefa nareo no miteny de anjely, fa rehefa mivahoaka malagasy no mitaky ny zo fototra de lazaina fa hoe demony berzeboba. Zay ny fandraisanareo an'le vahoaka malagasy. Ka ny zavatra rehetra io de misy farany io. Taka ny hoe ny tantara misy fiandohany de ao ny vonina tantara ka ao anatin'ny vonina tantara tsika zao Andry matofilo. Fa mbola ho avy ny faran'ity tantara ity. Ary io tsy vita mora io. Tsy vita mora io, tsy vita ny vavabe io. Satria ilay mpitondra fanjakana eto de miseho azy ho mpanampitsofina, miseho azy tsy ho refesy mandidy, tsy voafeny lalàna. Mieritreritra ngamba hoe ambony lalàna ny mpitondra, fa eto tsy misy ambony lalàna zany rehefa vandana de kary aleo azava ny resaka, aleo azava mihitsy ny resaka. Ny mampalahelo ao anatin'ilay toetra raha tahaka zao raha mijery zao tsika vahoaka amin'ny mandry tsara zany zao io fa nirongatra ihany koa. Fota ao anatin'ny torimasiny vahoaka amin'ny mandry tsara. Oviana ianao ny naka ny mandry tsara moa Andry matofilo, nanahoana ny tany fa io izy io aloha ny fo daholo zao ny vahoaka amin'ny mandry tsara de mihevitra ve ianao taiza nireny voaparitany efa nireny voaparitany eny zao no miteny fa tsy mety io. Miala ianao Andry matofilo fa nga izy miainao n'izany. Nefa ny any amin'ny vondrona iraisam-pirenena no miteny fa tsy mety ny herisetra tao. De le resaka sao nareo mieritreritra ve le herisetra tiana ho teneny eto raha ve le resaka mangalatra kosa le resaka fanendany, le resaka mpitandro filaminana reto zandary midaroka olona eny amin'ny eny an-dalambe reto anie, reto zandary midaroka ny olona mitako ny zony reto anie. Io anie le hoe toeriny hoe tsy mety.
fa nga miainao an'izany no mpitondra asa hoe inona loatra no tsetsona ao anatin'ny sofina dia tsy haiko hoe ny ravitsofina ve miaino raha ireny ny atao hoe fitarainam-bahoaka fa rehefa izy no mitaky sy mitondra eny an-dalambe dia hoe izy no enjana izy no milay izy no favori dia nareo manono toyana fa rehefa ny vahoaka malagasy no mitaky dia mba manahoana e mba manaiky ve ianao andre matofoloha itoeran'io ne tsy mandehandeha jona fotsiny amin'izao e io fitantanana raram-pirenena io ane tsy azo tazomina amina tafika tahaka an'io e fa misy fetrany io tena misy fetrany io ary androany raha afaka pitso mbola tsy fantatr' izany fa ny Abdala manao safidy ara hafa ny an'io miova raha-pitso fa ity fitondrany ity dia tena tsy hitanao sy antenainao amina fiovana mihitsy noviana